Mbola manjavozavo ny fandaniana ireo karazan-dalàna andaminana ny fifidianana izay tokony atao amin'ity taona ity. Tsy rotorotonany amin'izany raha nambaran'ny ministry ny Atitany androany fa ilaina fandiniana. Etsaka ilan'izay tsy ho tanteraka indray ny fivoriana tsy ara-potoana fahadimy eny anivon'ny anteny meram-pirenena tokony atao amin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao. Vonona ny hiatrika fitsarana eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny fanazavana tamin'ny antso atarobia androany. Laza kosa ny AV7 fa virao hiditra Ravalomanana Marc fa ampiaro ny lalàna. Taorian'ilay fangatahana laissez-passer nataony tany Afrika Atsimo, nataony tamin'ny 4 Jona lasa teo dia nangataka laissez-passer ahafahany miditra eto Madagasikara indray ity filoha teo aloha ity raha ny fanazavany androany. Efa azo ny AGOA, efa hisokatra amin'ity taona ity ny orinasa saingy tsy mbola hanondranentana. Amin'ity taona ity ny fampidirana piasa saingy mbola maniandry ny famokarana. Ny fahatrarana ny tany asa noforonina sy ny fandraisana anjara tamin'ny Arkarena Faobe tamin'ny taona 2010 ny tanjona amin'izao fivirena Madagasikara ao amin'ny AGOA izao indray. Mienjana ny tady ao Ukraine, mananontany ny Donetsk ireo tafipanjakana Ukrainianina miroro ireo sivily ary manambara mitsoaka. Manameloka amin'ny mpanohana ny Russia ny Amnesty International izay milaza fa manjaka ny fihetsika habiby nataon'ireo miaramila ao Donetsk. Ny andindiny izay avy hatrany. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio eriza tonifonyla satria borosina amin'ny formula tiarmisy vaovao mahaso mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosinifiray maimaipona fianao nga ahoana ietena maimaipony ararodia tsy isanandro io fa voafetra ihany le fotoany mandehana takeden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosinify formula. Ankavaliana indray tompo klasy tompo vavy no itsidihana ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Ny sampana fampalalam-baovao no miatrano ao tokantranonao amin'izao takariva izao ka manasanao mpanajana anaraka ireo antsipiriam-baovao tamin'ity androany ity hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany avy alao hiditra i Ravalomanana Marc fa ampiaro ny lalàna hoy ny AV7. Vonona ny hiatrika fitsarana eto Madagasikara io filoha teo aloha io raha ilaina izany raha ny fanazavana tamin'ny antso atarobia androany. Hatreto tsy manaiky ny didim-pitsarana namin'ny lohanazy ity filoha ity izay raha pitsarana izay ihany koa no anisan'ny antony tsy hiverena ny antanindrazana. Taorian'ilay fangatahana laissez-passer nataony tany Afrika Atsimo talohan'ny faha 20 Jona teo dia nangataka laissez-passer vaovao ahafahana miditra eto Madagasikara indray ity filoha teo aloha ity raha ny fanazavany hatrany androany. Rahantsika ny andindininy. Fitsarana roa no mahakasika ny filoha Ravalomanana. Voalohany ny fitoriana nataon'ny AV7 tamin'ny fitsarana misahana ny adeloka iraisam-pirenena tany Afrika Atsimo no ny antefan'ny fitoriana no ny tena ny any an-toerana raha ny fanazavany ny doyen ny AV7 androany. Faharoa ny didim-pitsarana nivoaka tamin'ny 29 ny volana Septambra 2024 na nameloka azy tamin'ny raharaha tamin'ny 7 Febroary.
Ity faran'izay ny fitsarana eto Tanindrazana no namoaka ny didy. Tsy manakana ny fiverenany an-tanindrazana intsony ireo niarambona tamin'ny 7 febroary 2024 saingy mangataka ny fampiarana ny lalàna velona raha ny fanazavany ny solotena ny AV7 androany. Ny AV7 en tant que doyen ny AV7 tsy de problème amiko loatra ny iverenany Ravalomanana eto. Avao ny grosy fitondram-panjakana maefa avao ny grosy tamin'ny tribunal Tetanosy ary dia pio zahay miaraka amin'ireo avokanay ireo, misy avocat malagasy eto dia misy avocat any Afrique du Sud mba hanampy anay ivitany ny zavatra io fa mihisatra loatra satria 2009 zao sa fa 2014 zavatra salamizay zany mba irenay zany. Nilaza kosa ny mpisolo vavazy eto Tanindrazana fa tokony hosarahina ny fitsarana elokatsotra sy ny fitsarana raharaha politika. Tsy manaiky ny fitoriana napetraky ny AV7 amin'ny fitsarana iraisam-pirenena noho izany ny mpisolo vava ny Filoha Marc Ravalomanana. Indrindra aloha eo amin'ny lafiny lalàna dia tsy maintsy misy fifanekeny fanaovany firenena roa toto natao le accord de coopération en matière judiciaire. Dia noho izany rehefa tsy misy zay atsika tsy mahana an'izany mihitsy fa ny frantsay reny nanaovantsika zany. Noho izany dia ny amaniko anareo tsotra fotsiny ihany dia hoe manam-pahefana ve sa tsy ny any Afrika Atsimo manao an'izany. Mbola mandeha kosa amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana atao any Afrika Atsimo momba izay fitoriana ny Ravalomanana napetraky ny AV7 izay. Andrasana araka izany ny vokatrirany fitoriana ireny sy ny fanampahan-kevitry ny fitsarana iraisam-pirenena alohan'ny andinian'ny vondrona SADC sy ny vondrona Europeana ny pasiporin'ny Filoha Marc Ravalomanana. Ankehitriny taorian'ny fangatahan'ny laissez-passer ody an-tanindrazana tany amin'ny maso malagasy monina any Afrika Atsimo izay tsy nisy valiny nangataka laissez-passer vaovao ny tenany ny alarobia lasa teo tamin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny eto Madagasikara ahafahany miditra. Tsy nazahoany valiny ihany koa izany hatreto. Momba ny didim-pitsarana nivoaka teto an-toerana kosa nilaza ny filoha teo aloha fa vonona hiatrika fitsarana raha ilaina zany. Na izany aza tsy manaiky ny fanameloana azy ny tenany. Manaiky ho tsaraina amin'ny fitsarana tampony eto Madagasikara ary ve Marc Ravalomanana. Enim-bolana izay no lasa mbola manana enim-bolana ny filoham-pirenena ametrahana ny haute cour de justice izay ahafahana mitsara ny filoham-pirenena teo aloha momba ny eloka nataony nandritra ny fotoana nitondrany. Nanamafy hatrany ny Filoha Ravalomanana fa vonona hiara-iasa amin'ny fitondrana misy ankehitriny na tsy misy tokotaniny aza hatreto ny fampodiana azy. Mbola eo andalam-pifampiresahana momba ny pasiporin'ny Filoha Ravalomanana kosa ny SADC sy ny vondrana Europeana raha ny fanazavany ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo miasa eto Madagasikara. Fa tsy ara-dalàna kosa ny nanomezana ny antoko taratasy momba ny antoko TIM ho an'ny filohan'ny antoko Raharinaivo Andrinantoandro raha ny fanazavany ny Peradia amin'ny tiky Madagasikara androany. Antony niverenan'ny fitantanana tamin'ny Filoha Ravalomanana ka Razoary Miadza Solofina Tenaina no filoha ary Rakoto Arivelo Mamy no mpitantsoratra tamin'ny alalan'ny arete navoakan'ny ministeran'ny atitany no nanolona izany ankoatra ny fijoroana ara-dalàna izay nivoaka tamin'ity herinandro ity. Fa mbola makasika izay pejin'ny politika izay hatrany manoloana ny resaka fanoloana gouvernement nalaza tato ato dia nampiakarina ho eo amin'ny laharan'ny voninahitra ny Grand Croix de 2e classe ny Premier ministre Kolo Roger. Raha ny fanazavany tsy fisaorana azy noho ny efa anesorana azy akory ity fanolorana mari-boninahitra ity fa fankasitrahan'ny fanjakana ny asa vitany. Ezakilan'izay ihany koa dia rehefa misy ny fifanarahana sy ny lobbying mianga any ambadikambadika any amin'izao fotoana izao momba mety anovana ny endriky ny gouvernement misy sy mijoro ankehitriny. Erinirina Rabary no mitatitra ny andindiny. Ratsaivina nalaza fa resa-bola nentina nampandamoaka an'ilay resaka motion de censure na ny fitsipaham-pisitokisana saky avaky teny amin'ny anteny miram-pirenena ilay 720 sy 200 tapitrisa ariary ny fampizaran'ny bromaritry ny anteny miram-pirenena ka nipoiran'ilay ray faingo 7 miliara ariary izay voalaza ihany koa fa nanjavona atao tsimbazaza. Raha mbola ifanilihana ireo raharaha ireo hatreto
ary saika mangina tsy ahitandresaka ny gouvernement mikasika izany dia nasondritry ny fanjakana eo amin'ny laharam-boninahitra Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy kosa ny prime ministre. Tsy fisaorana mialohan'ny fanoloana azy akory izany, hoy Coul Roger, ary tsy hisy ny fanovana ny gouvernement. Izany betsaka koa mbola betsaka ny zavatra rehetra nataoko fa tsy ho tany satsika eto daholo. Ka lasa prime ministre androany ngamba mba ankasitrahany président ihany ny fihetsiko hatramin'izao. Za tsy tany ambadika an'izany ka tsy fantatro. Telo volana no efa na prime ministre ny docteur Coul Roger, tsy mbola nivoaka ny lalàna hifehy teti-bola-panjakana 2024 na nasiam-panitsina. Mihisatra ny fanapahan-kevitra momba ireo lalàna vaovao, ilaina ampazava ny fitsipy-dalao momba ny fifidianana, na dia efa misy aza ireo tolo-dalàna avy amin'ny solombavambahoaka. Voaroiroy ho piray petsapetsa ny fiadidinan'ny repoblika sy ny boromaritry ny ateny miram-pirenena ka mampihitsoka izany. Manoloana izany, marefo ny fitondrana ankehitriny ary milaza fa tsy manohana izany ny mapara. Ka mitorangoro fotsiny hafa amin'izany zavatra tsy mipetrapetraka fa lasa misy tsaomelo eo rava sy ny sisa ny gouvernement dia tsy nanajanona ny lelanam-panorenana. Ka rehefa ohatra ka hiverina amin'ilay fanajanana lalam-panorenana ny mapara eo foana. Efa manomboka mihamazivahana ary misioka mangina ankehitriny resaka fanoloana gouvernement na dia mandamafy izany aza ny prime ministre ankehitriny. Re ihany koa araka ny loharanom-baovao maromaro nantaninay fa efa misy anarana mandehandeha any eo amin'ny toeran'ny prime ministre. Momba amin'ity fampiakarana mari-boninahitra ity indray, saika nahazo izany avokoa ireo prime ministre rehetra ny fandimy teto Madagasikara. Fa tsy tanteraka indray ny fivoriana tsy ara-potoana fahadimy iny anivon'ny anteny miram-pirenena izay tokony ho atao amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay ho avy izao. Tsy tafiditra tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement omaly ny fiantsoana ireo solombavambahoaka momba io fivoriana io. Raha tsy ivona, fandaniana ny lalàna mifehy teti-bola-panjakana taona 2022 nasiam-panitsina no tokony nanaovana ny fivoriana. Tsy mbola misy resaka kosa hatreto ny lalàna mikasika ny fifidianana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana roa no anaovana izany raha nambaran'ny ministry ny atitany androany. Erinirina Rapaharetrany no mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay. Raha tsy ahivona ny fiandohany ity herinandro ity no efa nilaza fa vonona ny gouvernement hanolotra ny tolo-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 2024 nasiam-panitsina. Nanambara ihany koa ny avy eny anivony ateny miram-pirenena fa ny 17 ny volana Jolay ho avy izao no tonga eny amin'ity androm-panjakana ity ireo tota-taratasy rehetra mikasika ity lalàna ity. Raha ny lazain'ny ministre ny finance teo dia tokony afaka 10 andro dia tokony ho tonga aty amin'ny anteny miram-pirenena ny loi de finances rectificative. Hatreto anefa na ny tolo-dalàna hifehy teti-bola-panjakana na ireo karazan-dalàna andaminana amin'ny fifidianana izay tokony atao amin'ity taona ity dia mbola manjavonjavo ny fandaniana azy. Tsy rotorotona ny amin'izany raha nambaran'ny ministry ny atitany androany fa ilana fandiniana. Tsy ho vita ao anatin'ny 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana iray ihany koa ny fandaniana ireo karazan-dalàna ireo raha nambarany ihany. Tsisy zavatra tara zany. Ka ny averiko foana tsy maintsy asina zany fifidianana eo anivon'ny commune zany fa mialohany zay kosa dia tsy azo ditsita na ireo solombavambahoaka ny mafantana zany tsy azo ditsita fa hoe tokony apetraka aloha lalàna fototra mifehy zany fijaram-pahefana zay araky ny zay efa voarakitra ao anatin'ny politique générale de l'État zany. Vao tsy ela akory izay no nilaza ny prime ministre fa atao amin'ity taona ity ny fifidianana. Tsy mitovy amin'izany kosa ny fihetsiky ny gouvernement tantanany. Araka ny fanazavana teknika avy amin'ny senita ohatra, ny 20 Jolay izao no tokony hanomboka ny fanaterana ny firatsahako fidiny izay rotsaka ho ben'ny tanàna raha tiana atao amin'ity taona ity ny fifidianana. Ny fananganana ny tokony filoham-pirenena nefa no toy hazakazahana ankehitriny. Mbola mitady hevitra hanamafisana orona ny HVM hisorohana ny tsy fahatombombahana tahaka izay niseho ny sabotsy farany teo tetsy amin'ny kianja mitafona masina ve vao hirosan'ny fifidianana ny fanjakana. Raha nalaza hatramin'izay fa ireo solombavambahoaka no nampikatso sy tsy nampandeha ny fandaniana ireo lalàna rehetra tokony nolaniana. Miariary izao raha nambaran'izy ireo fa avy amin'ny gouvernement no tena tsy mampandeha ny raharaha. Raha ny tolo-dalàna zay tonga tamin'ny fitondram-panjakana ange zay tonga tato amin'ny assemblée nationale dia tanteraka ary vita avokoa. Dia miandry koa zay no manaraka satria efa nisy ny loi de finances zany zay namenanay ny boky hoe isy ny ratification dia miandry an'izany zany. Miandry an'izany extra zay mba hampandroso an'ity firenena ity. Tsy zahay solombavambahoaka mihitsy tsy miasa fa ny tolo-dalàna avy ny fitondram-panjakana no andrasanay. Vola an-tapitrisany maro no ilaina ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana iray. Izao anefa dia fantatra fa tsy maintsy hisy fivoriana roa indray andaniana ireo karazan-dalàna sy rizan-dalàna samy hafa ireo. Fandaniana vola-panjakana hafa indray.
Iny fanadidiny iny no itodiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena. Efa azo ny AGOA, efa isokatra amin'ity taona ity ny orinasa saingy tsy mbola anondrana entana. Amin'ity taona ity ny fampidirana ny mpiasa saingy mbola miandry ny famokarana. Ny fahatratrarana ny tahan'ny asa hoforonina sy ny fandraisana anjara amin'ny arikarenina faobe tamin'ny taona 2024 no tanjona amin'izao fiverenan'i Madagasikara ao anatin'ny AGOA izao indray. Ankilany tsy miankina amin'izay mety ho fahatapiran'ny AGOA amin'ny taona 2024 ny politika ny fanjakana amin'ny fampandrosoana sehatra eo. Nisy tamin'ireo orinasa afakaba no mbola nanondrana entana nakany États-Unis na dia tsy nisy aza fanafoanana ny abatsiranana tamin'ny alalan'ny AGOA. Ny andindininy miaraka amin'ny Niando Randrenarso. Vola miditra hatramin'ny 700 tapitrisa dolara, asa maherin'ny iray hetsy ka 503 alina no asa mivantana. Ireo no vokatry ny fandranantsika entana makany États-Unis tamin'ny taona 2024. Madagasikara ihany koa ny firenena faharoa amin'ireo mpanondrana makany amin'ny firenena io tamin'izany fotoana. Nandray anjara hatramin'ny 730 ny arkarena faobe ihany koa ny fisian'ny AGOA izay niato tamin'ny taona 2024. Ny famerainan'ireo rehetra ireo no tanjona amin'izao fiverenan'i Madagasikara amin'ny AGOA izao. Efa mivonona amin'izany ireo mpandraharaha mikambana eo anivon'ny GEFP. Ny fiomananay ozy izy nareo miezaka dia misehatra tsy miankina ny manaraka ny fenitra apetraka ataoko hoe mise aux normes satria maromaro ny ataoko hoe critère apetraky ny tsenana amerikana satria sarotra idirana ozy izy foana hoe ny tsenana amerikana ka anaraka an'izay zavatra izay. Matoantsika faharoa na amin'ny aben'ny entana, amaron'ny entana indrindra kokoa lefa makany États-Unis ataoko angamba fa nafeno fepetra Madagasikara ary ro orinasina mikatona reo efa betabeny tafaverina ary maro efa tena miasa tanteraka rehefa vonana andefa entana araky ny lalàna efa napetraka ny norme nge tsy miovy norme efa hatramin'izay ihany na tiany amin'ity. Tsy mbola ao amin'ity taon'ity anefa no ahafahan'ireo orinasa afakaba ireo manondrana entana makany ivelany no nidingana mbola mila arahina ho an'ireo orinasa maniry ny anondrana makany États-Unis. Tsy ho sarotra anefa izany raha nambaran'ny filohan'ny GEFP no isika efa manana traikefa tamin'ny misian'ny AGOA nandritry ny 7 taona teto Madagasikara. Misy tamin'ny orinasa afakaba no nikatona saingy efa mivonona ny iverina, tao ihany koa ireo nanina ny entana novokariny izay efa vonona ny amerin'izany toy ny tamin'ny taona 2024. Maintenant, il y a tout un système de visa, de certificat d'origine. Maro ireo karazana taratasy mila karakaraina amin'izao fotoana izao toy ny visa, ny taratasy manamarina ny fiaviana sy ny taratasin'ny aba izay mbola haritra volana vitsivitsy. Efa nanomboka kosa ny fihaonana tamin'ireo mpanjifa Amerikanina. Manantena izahay fa nanomboka amin'ny taona 2024 ny fanondranana makany États-Unis amin'ny alalan'ny AGOA. Tsy nisy fiovana goavana kosa ny fepetra takiana amin'ireo orinasa. Efa mandrafitra izany miaraka amin'ny mpisolo vava Amerikanina izahay amin'izao fotoana izao. Parce qu'il y a eu des petits changements mais rien de conséquent. Ça changera pas les règles. Mbola ny 3 isanjaton'ireo orinasa afakaba nanondrana nakany États-Unis ireo ihany anefa no orinasa malagasy. Fotoana idiran'ny malagasy bebe kokoa eo amin'ny sehatra io ny fiverenana ao anatin'ny AGOA amin'izao fotoana izao. Raha ny vokatra vita amin'ny lamby izay ananany any ivelan'ny traikefa no nibahana ny 5 isanjaton'ny AGOA tamin'ny taona 2024, efa isokatra amin'ny entana hafa vitan'ny malagasy ihany koa izany ankehitriny. Ny fametrahana ny tontolo ahafahan'ny rehetra mifaninana no anjara asan'ny fanjakana. Tsy maintsy manitatra ny Antananarivo tsika dia ataoko hoe tena opportunité mihitsy io zany ahafahana mieritreritra anatin'ny fotoana fohy hoe aiza no atolotry ny fanjakana hoe aritsika zany tsy hoe alefeny dia tany maina fotsiny fa zay lazaiko teo hoe ambonana lalana zany ny itondrana ny energia itondrana zavatra rehetra mba ahafahany miaina amin'izay manao trano koa tsika mba eny zany mipetraka le olona miasa eny. Ny fanafoanana ny abatseranana izay mitetina hatramin'ny 3 isanjaton'ny vidin'entana ondrana sy ny fanarahana ny fenitra Amerikanina amin'ny kalitao, ireo no isan'ny fepetra sy tombotsoa amin'ny fanondranantsika entana makany États-Unis. Isan'ny fepetra ihany koa anefa ny fototra-afitrasa, misy ny toeram-pamokarana sy ny tontolo iainan'ireo mpiasa. Fa tsy tokony idiran'ny politika ny asan'ny faditsiranana. Tratra ny tanjona napetraka raha izay no tanteraka araka ny nambaran'ny tale jeneralin'ny faditsiranana androany tao aorian'ny fandalovan'ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny volana meteo miampy 770 miliary ariary ny aba tokony ampidirin'ny faditsiranana. Ho an'ny enim-bolana voalohan'ity taona ity ny 700 ny vinavinana napetraka no tratra hatreto. Natao androany moa ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tale jeneralin'ny faditsiranana. Sitraka Ravonarson no mitatitra ny andindiny.
sarotra ny asa miandry ny tale jeneraly ny fahatseranana vaovao niakatra ny vina tokony hotratrarina amin'ity taona ity raha oharina ny voarakitra ao amin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 420 manoloana n'izany anefa miatra manomboka amin'ity taona 420 ity ny fampihenana ny droit de douane laina amin'ny ankora sasatsasany taoriany ny fankatoavany Madagasikara ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny vondrona Europeanina. Mba ahafahana manatratra ny tanjona napetraka, tsy tokony isy anembatsembana ny asa ny fahadseranana raha nambara ny tale jeneraly ny vaovao androany. Aoka tsy idiran'ny resaka politika, idiran'ny olon-kafa ny asa ny fahadseranana mieritreritra izay. Fa raha izay fahafahana miasa, ankalalahana, sy apatokiny izay, araky ny didy amandalana manan-kery no ampiasaina, avela ampiasain'ny mpiasa ny fahadseranana dia mino manantenitsika fa dia tena tanteraka tokoa ireny politika eritreretina teo ireny. Misy mpanao politika manao tsindrialoka momba ny fitantanan'ny ministera ve samy ny fandoavana ny fahadseranana ka nahatonga an'ireto tompon'andraikitra ireto anindry manokana fa tsy tokony isian'ny resaka politika ity asa ny fahadseranana ity. Nanamarina ny fomba nanendreny ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministera ihany koa ny minisitra. Ny ato ministera tantanam-bola sy teti-bola dia ministera teknika fa tsy politika ka raha manendry olona zany na manao ny asany ny ao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola indrindra zany araka ny resahan'ny tale jeneraly teo ny fahadseranana dia tsy ho isy ny fidirana politika amin'ny fanendren'olona na amin'ny fanaovany zareo ny asa. Ny 700 ny tanjona napetraky ny fahadseranana no tratra nandritra ny enim-bolana voalohany ny taona 420 iny. Antony, mbola mitohy ny fampetona ny aba tokony alaina amin'ny solika. Mikasika ny fampidiran-ketra kosa, eo amin'ny 700 ny tany amin'izao antotanisa izay mbola ambany raha oharina amin'ireo firenena Afrikanina. Fa aroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena ny lalàna mifehy teti-bolana sy mpantsina. Antony fahatarana ny fiandrasana ny fankatoavana ireo famatsim-bola avy any ivelany, nisy ny fandraisana ny hevitra ny sehatra tsy miankina tamin'ny famolavolana ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana izay sy mpantsina izay. Fanazavana eo amin'ny sary ny sitraka Ravoniaso Andrany. Mikasika ny lalàna fantsina teti-bola dia efa mpamarana anazy zany izay amin'izao fotoana izao. Ary inona fa mety aroso ato amin'ny session extraordinaire ny Assemblée nationale. Ny antony nahatonga azy tsy tonga ara-potoana dia fantatsika fa tsy maintsy miandry ny fanamafisana avy amin'ny mpamatsy vola izay anampin'ny Madagasikara tamin'ilay teti-bola 420 izay ahitsy dia misy mifandamina rehefa avy eo miaraka amin'ny ministera. Ary tiako manamarika fa ialana ny fanakianana teo aloha dia tamin'ny fanomanana ny teti-bola fanitsina tia dia nisy ny fandraisana ny hevitry ny androm-panjakana sy ministera nanao conférence budgétaire ary nisy ihany koa ny fihaonana tao setra sy miankina amin'ny fanomanana ilay teti-bola. Fa rehefa miresaka an'izay toe-karena izay hatrany isika tetikady iray ahafahana mamaritra ireo tetikasa atao ny fanaovana tombana ireo tolobaritra. Ho an'ny commune Alakamisy ny Fianararivo manokana zao dia niainga tamin'ny fiainoana ireo hitahitan'ny mpianatra teny amin'ny CEG ny fanavaozana natao tamin'ny sekoly. Ny jelfy na ny jerilanja sy fanatsarana ifandrombonana no fitaovana nampiasaina tamin'izany. No tanterahina androany ny fampahafantarana ny jelfy toy ny vaovao efa nentina tamintsika hatrany. Sitraka Ravoniaso no mitaritra ny andindininy. Fanavaozana natao ampangarahara ireo tolobarim-panjakana ny famolavolana ny lalàna mifehy izany tamin'ny taona 420. Na eo aza nefa ireo andian-dalàna ireo izay mametra ireo fepetra takiana ahafahana mamaly ireo tolobarim-panjakana miankina amin'ny sivana no azahoana izany na tsia. Any amin'ny dépôt zany no hita hoe indraindray ilay izy misy hoe mety ianao mora indrindra fa mety tsy mahazo ihany nefa satria indraindray mety tsy conforme le zareo zany mievalue ilay izy ihany dia fa misy fotoana zany ianao mahazo raha hoe indraindray mety mora mety tsy mora koa nefa fa mety misy éliminer le olona sasany dia izay zany no fahitana an'ilay izy. Mba tsy hisiany ayay eo amin'ireo fournisseur sy ireo prestataire de service isan'ny fepetra no raisina ny fampiarana ny fitaovana jelfy na ny jerilanja sy fanatsarana ifandrimbonana.
Akoatra ny fanaovana tombana ireo tolom-barim-panjakana, fomba iray ahafahana ihany koa mamaritra ireo tetikasa lahara-pameana izany. Isan'ireo komuna miisa 700 efa nampiatra izany eny Alakamisy ny Fenoarivo. Tombontsoa anivon'ny komuna zany dia hoe voafaritra zany le zavatra atao ao hoe inona marina ny tadavin'ny olona. Meko ohatra nareo nisy efitrano efatra zao tao tsy nisy fanamboarana efa 20 taona dia tonga dia io zany ny tadavin'ny olona tao ary tena rehefa nijerevana tokoa ilay izy satria amin'ny fitombon'ny mpianatra dia nentina teny anivon'ny fokon'olona zay koa moa no manao an'ilay hoe teti-bola farambolana dia tapaka teny fandoary arenina le efitrano fampianarana. Notanterahana androany ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny Jelfi, fepetra izay mampitombo ny tamberinandraikitra ireo mpisehatra rehetra fa indrindra ihany koa ametrahana ny fanjakana tsara tatana eto Madagasikara. Manomboka izao, isan'ireo ampiarana izany ireo tolom-barim-panjakana mandalo amin'ny PGDI. Ny tontolon'ny fampianarana kosa no anoizantsika ny antsipiriam-baovao. Efatrandro mialohan'ny fanadinana mandrahona ny tsy handray anjara amin'ny CEPE ny fikambanan'ny mpampianatra Frama Amperinasa na ny ANEFA vokatry ny olana eo amin'izy ireo sy ny ministera ary ny tsy fahazahoan'izy ireo ny tamikaramany. Itsikilan'izay kosa nefa isan'ny iadin'ireo ray aman-dreny mafy ny ahafaka CEPE sy 6e ny zanany antony lafo ny saram-pianarana eny amin'ny sekoly tsy miankina eny. Ka eto Andretsilavo no mitatitra izay antsipiriam-baovao izay. Mihoatra ny 10 hetsy ny ankizy hanala CEPE manerana ny nosy amin'ny ity taom-pianarana 424 ity raha toa ka mahatratra 1,707,7 izany ny taona 3,24. Ho an'ny sisy ko analamanga manokana amin'ny Eropiadina miisa 7,709 mahatratra 2,703 ny option B na manala CEPE sy 6e. Izany hoe anala CEPE sy 6e avokoa ny 9,900 ny mpianatra hanala fanadinana. Efatrandro mialoha izany, samy manao izay ho afany ny ray aman-dreny ny mpianatra. Efa mba niezaka ihany zany hatramin'izay izy vao tao amin'ny T5 izy dia efa niezaka izay. Dia izy efa tia ririndry izao dia efa mba miezaka ihany any am-pianarana izy amin'ny 5 sy fefany mirava dia tonga ao an-trano izy dia efa mamerindesina mandrapatonga ny amin'ny 4 sy fefany. Raha afaka izy zany da mba afaka 6e dia mba tsy dia sahirana ilay ray aman-dreny. Fa revo CEPE fotsiny tena sahirana be amin'ilay okolazy. Afaka CEPE ndray maka ary tafiditra any amin'ny CEG no tanjona. Ankehitriny, saika mijanona eo amin'ny taona 5 ny 2,900 manala CEPE na afaka na tsy afaka. Antony izany ihany koa ny fahasarotana eo amin'ny fandoavana ny saram-pianarana amin'ireo sekoly tsy miankina ho an'ireo tsy tafiditra eny amin'ny CEG. Raha ohatra izany le raha ohatra izany ka hoe afaka CEPE 6e dia mahazo lazaina hoe miadana satria raha any amin'ny CEG izy dia vola indra mandeha ihany ny aloha. Fa raha ohatra izy hoe CEPE fotsiny dia tsy maintsy izy alefa libre. Nefa amin'izany fotoana izany ny asanay tsy miasa amin'ilay tsy salama moa ny dadany koa porté ao Nosy be ao. Dia nefa izay miezaka izany izay satria mba tianay tsy handalo amin'ny toerana nisy anay intsony ny zanakay fa mba tianay hianatra mba hitovy amin'ny zanaky ny olona rehetra. Ankilany, mampirorosaina an'ireo ray aman-dreny ny zava-mitranga ankehitriny. Vokatry ny olana miseho ao amin'ny ivon'ny ministera piany fanabeazana sy ny fikambanan'ny mpampianatra Frama Amperinasa na ny ANEFA notorian'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny filoha nasionalin'ny fikambanana ANEFA Randrianjafy Elidio noho ny resaka kolikoly nampidirina mpampianatra Frama 10 ho mpiasam-panjakana sy ny fisandohana andraikitra hoe mpanolotsaina manokana ny minisitra. Ankilany, mitaky tambaka karama ny mandritra ny 12 volana ireo mpampianatra eny amin'ny CEG sy lycée ary 2 volana ho an'ireo eny amin'ny EPP. Manome fotoana hatramin'ny alatsinainy araka izany izy ireo amahana ny olana. Raha tsy azo fitakiana io, mety ho betsaka mpampianatra tsy handray anjara amin'izany CEPE izany. Manome fotoana izay latsinainy satria talata ny CEPE nanomboka dia mba omena latsinainy farafatarany hariva. Izay zany fotoana menay ny ministera. Naharitra adiny 10 ny fiatrehan'ny filohan'ny ANEFA ny fampanoavana ho omaly maraina. Ny 20 ny volana Jolay ho avy izao no ivoaka ny valin'ny fitsarana. Misokatra amin'ny fifampiresahana kosa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manoloana ity olana ity. Araka ny fanambarany ny firenena mikambana tamin'ny taona 2024 dia natokana
andro iraisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela ny 24 ny volana Jolay. Antony ny safidianana ity filoha afrikanina tatsimo ity moa ankoatra ny ady atao amin'ny fanavakavahambolon-koditra ny fanomezany ohatra ho an'ny fampihavanana sy ny resaka fahafahana ary indrindra ny fiarovana ny zoma olona. Isan-taona ny mpikambana ao amin'ity Fondation Mandela dia dia manokana 17 minitra ho fanampiana ny hafa mandritra ny fankalazana, izany hoe 2 minitra ho an'ny taona iray nanampiana ny hafa. Etsika maro no atao eto amintsika manomboka ny 14 ny volana Jolay hatramin'ny 24 ny volana Jolay ho avy izao. Fanampanazavana teo amin'ny sariny Gaëtan Andretsilavo. L'objectif c'est surtout comme on l'a dit tout à l'heure. Tanjona araka ny efa voalaza teo aloha, eritaona aoriana fahatesan'i Mandela ny ankalazana sy ampaharitra ary indrindra ampitan'ireo taranaka aty aoriana ny lova azo avy aminy. Ny tolona ho an'ny fahafahana, ny fitovian-jo sy ny demokrasia ary ny fitiavan-tanindrazana. Ankoatr'izay ny fanentanana ny rehetra afohy fotoana kely ho an'ny fifanampiana sy ny fanaovan-tsoa eo anatrehan'ny hafa sy ny fiarahamonina. Solidarité vis-à-vis des autres et des communautés qui sont démunies. Rehefa nitodika tany Afrika atsimo izay isika dia iresaka amin'ireo vaovao iraisam-pirenena mianjana ny tady ao Ukraine. Samy tsy mety mampitsahatra ny fampiasan-kery ny pomban'ny Russia sy ny miaramila Ukrainiana. Manantanina ny Donetsk ireo tafi-panjakana Ukrainiana miorohoro ireo sivily ary manambana ny itsoka manameloka ny mpanohana ny Russia ny Amnesty International fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay milaza fa manjaka ny fihetsika abibiana ataon'ny miaramila ao Donetsk. Fanadidina iarahana amin'ny France 24. Maro amin'ireo mponina no mitsoponena na vandany vao mare fa higadina tsy ho ela ao Donetsk ireo miaramila Ukrainiana. Voakasika izany ihany koa ireo mpitsoponenana avy any amin'ny faritra atsinanan'ny Ukraina tonga ao Donetsk. Nanambara taminay ireo miaramila entotoerana amin'ny tokony isy tanay any amin'ny toerana azo antoka manoloana ny fandalovana ireo mpitandro ny filaminana aty aminay. Mbola ao Donetsk ny fianakavianay amin'izao fotoana izao tsy fantatra izay mety anjo azy, isa manana amin'ny mety hitranga izahay. Laza kosa ny filoha Ukrainiana Petro Poroshenko fa vonona ny ampitsahatra ny fampiasana hery sy ny fitaovam-piadiana raha toa ka mitovy ny hevitry ny rotota. Voaja miaraka amin'izany eo amin'ny fifehezana ny sistany miaraka amin'ny Rosia. Tsy manaiky izany anefa ireo mpanohana ny Rosia. Mitady fian'ny Donetsk ireo miaramila Ukrainiana amin'izao fotoana izao ary efa mananontana ny fifehezan'ny faritra rehetra. Vonona ny ady sy ny aro ny faritra misy anay izahay ary tsy avelanay hiditra amin'ny tanàna ireo tafika ireo. Etsekilan'izay naneho ny heviny ihany koa ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Amnesty International fa tsy rary ny ataon'ireo mpitandro filaminana ao Donetsk. Nahatsikaritra izay fa hiara-ny abibiana sy ny kapoka mahery vaika ireo olona ny tanan'ireo miaramila mpanohana Rosia manamafy izay ny amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Raha ny vaovao azo avy ao anivon'ny firenena mikambana misy 29 ireo olona efa nalailana ankery ny tany antsinanan'ny Ukraina tato anatin'ny iray volana. Nanamafy izany ny ministry ny ady tany Ukrainiana fa mahatratra 500 ireo taratasy voaran'izy ireo tato anatin'izay. Ny filohan'ny Federasion'ny Malagasy ny Rugby Marcel Rakotomalala nitale miandraikitra ny federaciona rehetra eo anivon'ny ministeran'ny fanatanjahantena Rosa Rakotsafy, ny kapten'ny Makidy Madagasikara José Rakoto Arson, ny mpanazatra mpanampy Razily ary Germain Ravolomaso mpilalao teo amin'ny ekipa nasionaly teo aloha. Ireo no vahintsika rehefa avy eo ao arian'ny team mondial ao anatin'ny fandaharana mikolo-hevitra iaraha amin'ny mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peokolo Enkaja Rakotomanatsoa. Dia iny ihany koa tompo klasy tompo vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Ny fandaharana almanaka sy ny tanànatsika no arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao. Arak'izany ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia manome sotananao rehefa avy eo amin'ny valora sasany izay anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Dia izay ary no manakatona ny fampahalalam-baovao lehibe tamin'ny fiteny malagasy tamin'ity takariva ity tompo klasy tompo vavy mametraka ny mandram-piona mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray filoma tompoko.